Faly miarabantsika indray ry namana malala amin'ny de sabata ariva itsy nafinaritra inona fa dia nanao sabata ampifaliana isika nandritra ny tapany maraina sy ny fotoana teo aloha amin'ity takariva ity dia anaraka fotoana mafinaritra isika izay anasana antsika rehetra ihany koa misy ny fandarana izay ho an'ny ankizy atokana ho an'ny ankizy misy ihany koa ny fandarana ady hevitra izay iarahantsika amin'ny tanora ireo tanora namantsika rehetra zay misy loha hevitra manokana zay efa natokana ho amin'izany ary amarana ny fotoana amin'ity fionantsika ity dia ny vatsim-panahy izay hitondra aina hitondra hery atrehantsika indray ny herinandro misokatra ho antsika koa dia manarafinaritra ny fandarana rehetra tompoko hivavaka isika. Ray tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao zahay amin'ity fionana mahafinaritra ity, fionana zay afanay miaino ny teninao, fionana andraisana lesona sarobidy amin'ny fandarana maro isan-karazany, fandaran'ny ankizy, ny loha hevitra ho an'ny tanora ary ny hafatra ho an'ny hafatra avy amin'ny teninao mba afanay miatrika indray ny herinandro. Ka mandritra izany fotoana izany manasanao zay mbola hiaraka aminay anome fifaliana an'olon-tsaina feno fahendrena ao anay. Tononona ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Manao daholo rakizy. Androany indray tsika dia hanatra hanamboatra puzzle. Hanao ohatr'izao zany tsika mahavita puzzle alphabet be dia be tsika. Inona avy ny ilaintsika amin'izany? Mila reny tahona eskimo reny tsika na le fampidinan'ny dokotera lela reny. Maro karazana ohatran'izao. Dia mila ihany koa tsika crayon raha ohatra ka sary ny tiantsika atao eo amboniny fa tsy soratra ohatrin'ny dia mila ny anazy zao scotch nampiasaiko na tony misy scotch misy loko tony nanaovako an'ilay soratra ary ny farany dia hety. Dia eo mpanomanana ny ankizy rehetra an'izany dia andeha aloha hanaraka hira raintsika. Tata malali zany afofo, na
alaitsika le hazo kely ohatry na reny tahona eskimo reny rehefa tsy mahita ohatr'izao tsika dia atambatritsika mifanitsy tsara ohatr'izao. Atao mahitsy tsara zany atao mitambatra ohatran'ny lasa hoe taratasy androatana. Lahatritsika tsara ny anazy zao 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajaniko eo amin'ny enina eo ny anahy. Rehefa mitambatra tsara ohatr'izao ilay hazo kelitsika na tahona eskimo reny na le fampiasan'ny dokotera rehefa mampidina lela reny dia ho asiantsika soratra eo amboniny. Zany hoe ho ataontsika puzzle izy ity fa puzzle amboarintsika ao an-trano ihany, tsy voatery aniraka ny dada sy neny hividy fa afaka antsika ihany dia manamboatra azy. Rehefa anamboatra azy tsika vita milahatra tsara ilay hazo kelitsika dia asiantsika izay tiantsika eo amboniny, na asiantsika sary eo mety daholo fa ny azo safidiko androany dia asiako alphabet eo amboniny. Azontsika atao sary izy io fa ny anahy fidiko nampiasa an'ity zavatra ity anaovako an'ilay soratra. Afaka maka scotch ihany koa tsika, ilay scotch miloko reny izay misy ao an-trano ao fa tsy mitady ny mianatra foana tsika hoe izay ananana no ampiasaina. Apetako aloha zany izao ty ho ataoko eto amboniny ity anotriny hoe anoratra A eo ambony taratasy fa eto indray zany manoratra A eo amboniny hazo natambatambatra. Boariko tsara le A, ezahana mba hisy soratra daholo amin'ilay hazo rehetra satria hoe tezantsika io rehefa avy eo. Amboarintsika tsara le A. Mbola misy tsipika iray atao ampovoany mino fa nenareo ankizy vitanareo tsara be no zao anazy zao vita nena. Afaka ataonareo izay tianareo na anao sarinareo eo amboniny eo na ataonareo soratra fa za zany zao nisafidy an'le hoe A. Rehefa vita le A ny anazy zao tia miraikitra dia tsy maintsy etezana, fa raha sary fotsiny nataonareo dia tsy voatery etezana. Zany hoe saratsarahako le hazo satria niraiken'ilay scotch. Saratsarahako ohatr'izao. Etezana fotsiny eo amin'ilay faritra naraikitra ilay scotch. Etezana. Zaraina atao misaraka zany ilay hazo kelitsika. Lasa nisaraka anankienina ohatran'ny tany voalohany izao ilay hazo kely. Ohatr'izao zany izy rehefa misaraka. Dia amin'ny maha-puzzle anazy dia afaka atambatritsika izy dia miverina mahazo iny tsika. Mahazo an'ilay soratra teo sika. Inga atambatritsika ohatr'izao. Dia rehefa ilalao azy sika dia aparitakintsika ohatr'izao izy dia tsika mijery hoe iza raha mipetraka miaraka amin'iza dia iza mipetraka miaraka amin'iza dia manome inona le izy rehefa atambatra. Afaka toizantsika be dia be azontsika ataony alphabet rehetrarehetra mihitsy manambatra hazo anankiray indray tsika dia asiana B, asiantsika C, na ataontsika sary voninkazo tsara tareny eo amboniny dia aparitakintsika dia rehefa milalao azy dia iza mahavita mamerina le voninkazo vita tsara tarehy amin'ilay hazo dia tahaka izao ny vitantsika rehefa mipetaka tsara ilay izy dia mino fa vita tsara tarehy daholo ny ankizy rehetra. Tulunira eto antany andriny fianakavia
Tado, irinay ianao mba ho dada modely, ho dada manokana, dada fakely. Mpizara fity tokapo amin'ny eny, maneho tambitamby rehefa miteny. Dado, irinay ianao mba ho dada miavaka, tsy mpiteny maloto fa dada mivavaka. Ho dada mpanintsy, ho dada mpananatra, ho tarafin'ny ankizy fa dada filamatra. Dado, irinay ianao tsy ho dada mpimamo fa ho dada mitsiky fa tonga ao an-trano. Dada ho mendrika reharehana, tsy mandositra didy fa tia mikarama. Dado, irinay ianao mba ho dada mahery, mpiaro ny ankizy, hiaro aneny. Iny sandrina iny azonay itikina, eo an-tratrany dada hitositosina. Dado, fangatahako ity tena farany sisa. Ndao mba hiomby re isika, ho ankohonana lavitra ireo disadisa, dia haran-dova ilay paradisa. Havana.
la nuit s'il le faut. Il ne craint rien, il se lève tôt. La chaleur ou le froid, il peut tout négliger pour son enfant, pour son bien-aimé. J'aimerais profiter ce moment, mon papa, pour te dédier ce modeste chant. Et je prie Dieu aussi pour que toute ta vie soit remplie de bonheur et de joie. Mes meilleurs vœux sont à toi, papa. Fifaliana ho ay manokana indray a ny miaraba antsika tanora rehetra any a tokantrano zay manaraka an'izao fandarana manokana ho an'ny tanora izao amin'ity sabata folakandro ity. Ary mbola fifaliana ihany koa ny misolotena nireo namana mpiandraikitra rehetra eo anivon'ny sokajy tanora zokony a eo amin'ny département tany tanora amin'ny fédération na Madagasikara afovoany a amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito. Rehefa miresaka an'izay hoe sokajy tanora zokony zay tsika dia tonga ao an-tsaina sahady a ny amin'ny hoe ny klioban'ny ambassadeur zay sokajikitsika amin'ny taona ny 9 ka hatramin'ny 12 taona. Ary manarakarak'izay a dia ny klioban'ny tanora zoky zay sokajitsika amin'ny taona 12 ka hatramin'ny 30 mahery. Ary ny fahatelo farany a dia ny klioban'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana amin'ny terminal ny filazantsika azy. Raha foezina amin'ny teny tsotra izy a de le hoe PCM. Androantsika dia aka manokana ny amin'ilay klioba farany resahantsika teo a dia ilay klioban'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo miaraka amin'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana ny terminal izany.
rehefa tena resana io ho an'ny klioban'ny PCM io dia ohatrany heverintsika hoe vaovao ilay klioba kanefa raha mandinika tsara sy mandalina tsara ny fitsipika amin'ny fen'ny fiangonana isika ka mamadika izany mijery any amin'ny ny mikasika ny amin'ny sampana tanora dia voamarika tsara ao amin'ny pejy fa 720 ary ny paragrafy 5 ny amin'ny fisiny io klub io ao anatin'ny sehatry ny tanora adventista. Noho izany dia eto zany dia fampatsahivana antsika mba ahafantarantsika sy ny iainantsika ao anatin'izay kluba zay ny ampandrosoana sy ny ampandehanana an'izany kluba izany ny tena tanjona amin'ity fandarana manokana ity. Amin'ny ankapobeny dia arak'lefa voalaza teo fa ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo na fanjakana io na privé no mpiantsehatra ao anatin'izany ary ampin'ireo mpianatra ao amin'ny klasy famaranana na lay hoe garabolan'ny anjerimanontolo ny klasy terminal izany no miaraka amin'izy ireo ao anatin'izany manatanteraka ny hiraka izay ampanaovina azy ireo. Samy manana ny maizy azy ireo kluba anankitelo ao anatin'ny tanora zokony kanefa misy roy izay mampifandray an'ireo dia ny ampita ny afatry ny filazantsara sy ny ampiray ny tanora iaraka am' Jesosy. Mba ahafantarantsika bebe kokoa ny tena tanjona ao anatin'ilay PCM raha lavaina moa izy io de hoe Public Campus Ministry amin'ny teny anglisy. Mba lalantsika bebe kokoa an'izany dia hiditra iaraka amintsika eto ireo namana mpianatra mpiandraikitra an'izany kluba zany eny amin'ny anjerimanontolo eny hanazava ny mikasika an'izany PCM izany. Zao anefa noho ny amin'ny fotoana satria tsika atao anatina fandaharana izay voafetra ihany ny fotoana dia tsy ho voalaza amin'ny ankapobeny ny mikasika an'izany rehetrarehetra zany kanefa misy ny etsika manokana izay atolotry ny ao amin'ny departementan'ny tanora eo anivon'ny fivondronam-bendranomasina indianina izay ho tanterahana afaka herinandro vitsivitsy izay ho azavain'ireo namana ihany koa mpiandraikitra eny amin'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo anatin'le kluba amin'ny PCM ny fandehany mba ahafahansea miomana den'izao amin'ny fanatrehana an'izany etsika zay ho tanterahana mba hisiny ny fiaonana eo amin'ny mpianatra rehetra adventista zay miantsehatra eny amin'ny anjerimanontolo na am'fanjakana io na tsy miankina sy ireo zandry zay ao amin'ny klasy famaranana klasy terminal izany mba ahafahana mifampizara ny traikefa sy miara-mientana eo amin'ny fanaparitahana an'ilay afatra zay nampitondrana antsika. Alohan'ny idiran'izy ireo anazava amintsika ny fandehan'izany zavatra rehetra zany dia amaranako ny anjarako amin'ity sabata folakandro ity dia zao no teny hoentina mampahery antsika tanora eo amin'ny asa sy adidy masina izay tokony sy tsy maintsy tanterahantsika toizatsika zay napetraka Jesosy tamintsika. Ho an'ny PCM manokana dia mahafinaritra be fa misy ilay tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Korintianina voalohany 2:1 ny andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka anahaka ianareo dia tahakana ny anahafako any Kristy. Mila manana an'izany fiainana izany sika eo am-panatanterahana ny hiraka zay ampanaovina antsika. Zao anefa aoka sika mba hitana mandrakariva an'ilay toe-tsaina izay vonina mandrakariva, faly mandrakariva ary vonina foana hanompo an'Andriamanitra. Zao koa anefa mila mitandrina sakatra tsika tanora satria noho ny amin'ny toe-javatra zay misy eto amin'izao tontolo zao dia aoka tsika tsy ho voarebirebiny reny ary aoka ihany koa isika tsy hoentin'ny fizahozahoana na ny fahaizantsika fa aoka ho ampetraksika mandrakariva foana ilay teny mahafinaritra izay manery antsika amin'ny fanatanterahana ny asa dia tsy ny izany fa ilay fitiavan'i Kristy manery
sy manery am'seha eo amin'ny asa masina zay ampanaovina antsika dia mampahery antsika amin'ny famitana ny asa rehetra de mandra-peona indray ary a mbola fifaliana trany a ry havana malala no entina miarahaba antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao a ankehitriny araka nefa nyresahan'ny dokotera teo a dia ao anatin'ny fanazavana ny antsoina hoe PCM isika na ilay hoe Public Campus Ministry eto dia hitondra fanazavana fohy ny tenako mahakasika ny hoe inona moa ny antom-pisiny ity hoe Public Campus Ministry ity araka nefa nyresahantsika teo dia fantatra fa tanora no resahana ao anatin'ity hoe Public Campus Ministry ity fa maninona moa ny tanora voaresaka manokana n'ilay hoe tanora ino anivon'ny anjery manontolo satria i Paoly aza de milaza fa mahery ny tanora eny ny tanora ihany koa no avy ny firenena ary indrindra ny tanora de mahavita ny asa fitoriana ary izany indrindra no antom-pisin'ity hoe Public Campus Ministry na ilay hoe ministera izay miadidy ireo tanora mpianatra eny amin'ny anjery manontolo inona ny zavatra atrehin'ny tanora eny amin'ny anjery manontolo maro ny zavatra izay mifamaofao izay mety hanozongozona ny finoan'ny tanora indrindra fa ireo izay eny amin'ny anjery manontolo raha tsy resaka manokana fotsiny afa-tsy ny hoe influence ny amin'ireo tanora manodidina azy satria mety tsy ho mpivavaka avokoa ireo mpianatra izay hita eny amin'ny anjery manontolo ary eny ihany koa ny ahitana fiainana indraindray tsy mifanaraka amin'ny zavatra ambaran'ny baiboly eny mety misy mpampianatra tsy ao anatin'ny finoana mety misy mpampianatra tsy mivavaka eny ihany koa mety misy korina fianarana izay manohitra mihitsy ny tenin'Andriamanitra azy eo ihany koa mety misy hoe fitsapahana ny amin'ny fiatrehana fanadinana ny amin'ny sabata izany rehetra izany dia anisany nahatonga ilay hoe ilaina ny mamolavola rafitra anankiray mba ahafahana mitaiza ny ara-panahin'ny tanora adventiste ary indrindra ireo izay eny amin'ny anjery manontolo mila fanohanana manokana ny ara-panahiny ary izay no antom-pisin'ity fikambanana PCM ity andenga isika ijery manokana satria misy ity le hoe teny filamatra izay ampiasaina sy fitaratra atao anatin'ny PCM de zay hitantsika ao anatin'ny Korinthiana voalohany toko fa 2:10 araka ny hitantsika amin'ny solaitra izay mitrangy eto ka ny 9 voalohany izay manao hoe aoka anahakay ianareo de tahaka ny anahafako any Kristy izany hoe ny tanjona de ny mba anahafa ny tanora eny amin'ny anjery manontolo rehetra
an Jesosy izay filamatra ambonindrindra tokony hotratrarintsika. Andenga isika ijery manokana ny mahakasika n'ilay hoe réseau, fifandraisan'ny réseau sy ny PCM. Araka ny efa niresantsika teo dia ny PCM dia mamaritra ireo mpianatra eo anivon'ny anjerimanontolo. Fa eto amin'ny fivondronan-dranomasimbe indiana izay misy atsika dia nametraka manokana izy ilay hoe réseau, na araka ny hitantsika amin'ity fanalavana eto ity dia hoe regroupement des soutiens des étudiants adventistes universitaires. Taloha moa izy io dia AKU no namantarantsika azy, na ny hoe association chrétien des adventistes universitaires. Fa tamin'ity kosa dia notazomina manokana ity hoe réseau ity. Ary araka izao hitantsika zao dia regroupement na hoe fivondronan'ny fiahina ireo mpianatra adventiste eny amin'ny anjerimanontolo. Manana devise izany réseau izany dia ilay hoe suivre Jésus, embrasser sa mission, changer le monde. Manaraka an Jesosy, manoroka ny asany, eny manova izao tontolo izao. Manana déclaration koa izany mission izany izay antsona ireo tanora adventiste ao anatin'ny PCM dia ity le hoe amener les étudiants adventistes à être disciples de Jésus et leur donner les outils nécessaires au partage de l'évangile l'éternel dans les campus universitaires. Zany hoe hitarika ny tanora adventiste mba ho tena mpianatra Jesosy sy ny anome azy ireo fahalalana ampy ahafahana mizara ny filazantsara eny anivon'ny anjery manontolo. Manana slogan moa le hoe inspiré à être, équipé pour partager. Eo ihany koa ilay vision na ilay hoe vina dia ny ahatonga ny tanora adventiste mba ho ambassadeur sy missionnaire ho an'i Kristy eny anivon'ny campus universitaire na eny anivon'ny université izay misy azy ireo sy ao am-piangonana ary eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Ary izany dia eo amban'ny fiahin'ny mentor ary ilay hoe discipulat volontaire na ilay hoe ianao miantsehatra mihitsy mba hitory an-tsitrapo ny sitrapon'Andriamanitra. Ity rafitry ny réseau ity dia araka ny hitantsika amin'izao slaitra izao fa misy ny président dia tsy niza moa izy io fa ny département ny jeunesse izay ao anatin'ny département jeunesse moa no misy ny PCM. Ary izany indrindra no mampisy an'ity rafitra ity hoe ny président no eto amin'ny farany ambony. Ary hitantsika eo ambanin'ny président du département ny staff izay miandraikitra izany PCM izany dia ireo staff ny tanora zokiny satria efa voaresaka teo ihany koa teo aloha fa ity PCM ity dia voasokajy ao anatin'ny sokajy tanora zokiny. Ary eo ambanin'ireo staff ireo no misy ireo réseau izay mbola ho azavaiko manaraka ihany moa izy io dia ireo section regroupement des étudiants adventistes, ireo mpianatra rehetra adventiste eny amin'ny anjerimanontolo izay misy eto amin'ny fédération misy antsika. Aleo eo jerevantsika hoe inavy ireo réseau na hoe section ao anatin'ity regroupement des étudiants ity. Mizara maromaro izy ireo. Ny voalohany araka ny hitantsika eto amin'ny slaitra dia misy ilay section pré-universitaire na ny klasy famaranana na classe de terminale no amantarantsika azy. Zany hoe ny klasy terminale rehetra dia efa tafiditra ao anatin'ity hoe réseau ity na ny PCM na dia mbola tsy amin'ny anjerimanontolo ary izy ireo dia efa tafiditra sahady ao anatin'ity réseau ity na regroupement des étudiants universitaires. Eo ihany koa ireo poste universitaire, zany hoe ireo mpianatra izay efa nandalo université kanefa amin'izao vanim-potoana izao dia efa tsy eo anivon'ny anjerimanontolo intsony izy ireo, mety efa misehatry ny asa izy, mety efa amin'ny sehatry ny ambonimbony kokoa noho izay
kanefa efa avy nandalo anjery manontolo dia misy ihany koa izay hoe réseau poste universitaire izay mienglobe an'ireo le mpianatra izay efa teo aloha, eo ihany koa ireo mpampianatra ireo hoe mety ho mpiandraikitra eny anivon'ny sekoly ambony de voasokajy ao anatin'ity hoe poste universitaire ity. Eo ihany koa ireo filière maro isan-karazany, ao ny mention médecine mitokana ho réseau anankiray izy ireo, zany hoe ireo mpianatra médecine adventiste rehetra dia manana an'ity hoe section médecine ity de mivondrona ao anatin'izay hoe réseau médecine izay. Eo ihany koa ny science tahaka an'izay, eo ny CNT mady de ireo zay mpianatra rehetra ao anatiny. Eo ihany koa ny réseau privé de ireo izay sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana izy ireo kanefa misy mpianatra adventiste ao anatiny de mivondrona ho réseau anankiray, ho section anankiray izy ireo, ary zay no antom-pisian'ity le hoe réseau privé ity. Eo ihany koa ny réseau itasy de izay manambatra ireo mpianatra universitaire rehetra any amin'ny faritry itasy satria mbola ao anatin'ny Analamanga, ao anatin'ny faritry ny fédération Madagasikara afovoany izany faritry itasy izany. Eo ihany koa ny mention d'ex, ny droit, économie, gestion, sociologie. Eo ihany koa ny ESPA, école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Eo ihany koa ny FLSH, ny lettres. Eo ihany koa ny UAZ de ireo mpianatra universitaire eny Sambaina izany. Ireo aloha no réseau sy ny section misy eto anivon'ny fédération Madagasikara afovoany ankehitriny. Raha misy mpianatra zany amin'ireo sokajy ireo no toerana izay ianarany dia entanina avy hatrany izy ireo hiditra ao anatin' zany section izay misy azy zany. Tahaka ny tenako zao izay mianatra eny amin'ny sekoly ambony polytechnique dia ao anatin'ilay hoe section ESPA no misy ary ho anao ihany koa izay mety hoe mpianatra adventiste ianao mianatra eny amin'ny anjerimanontolo, mety ho sekoly miankina amin'ny fanjakana izany na mety tsy miankina, de entanina indrindra mba hiditra ao anatin'izao fikambanana izay natao hiay ny ara-panahintsika, ny ara-tsaina ary indrindra ny ara-nofo ihany koa. Fa ny fantahina mipetraka de hoe manao ahoana kosa ary ho an'ireo izay université mety tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa izy kanefa misy mpianatra adventiste ao anatiny. Matombo tsangana ny section anankiray raha eto anivon'ny Analamanga manokana ity resako ity dia rehefa misy mpianatra 5 ao anatiny, 5 no mihoatra de afaka mitsangana ho section anankiray izy. Raha misy sekoly zany université andray ohatra hoe IMGAM ohatra ka misy mpianatra adventiste ao anatiny mihoatra ny 5 nisan'izy ireo na 5 dia afaka mitsangana ho section anankiray izy ireo. Tsy hoe reto ihany zany ny section izay misy satria andray ohatra zao ny agro zao ohatra tsy voasoratra eto ihany koa, tsy ireo ihany no section izay misy fa maro ny section afaka mitsangana, fa izay fepetra izay hoe mila mahafeno 5 no mihoatra ireo mpianatra adventiste izay ao anatiny. Andeha ho jerevantsika nge ny mahakasika an'ilay hoe organisation an'ny réseau. Araka ny hitantsika amin'ny slaitra de ny réseau tsirairay avy dia tokony manana izao rafim-pandaminana izao ao anatiny. Voalohany de tokony misy président izy ireo, tokony misy mpitarika izany réseau izany. Tsy maintsy ilaina indrindra ny fitariana isaky ny regroupement na isaky ny association izay mitsangana, ary izany indrindra no antom-pisiany ity président ity. Manarak'izay de misy ny vice-président na ny filoha-lefitra ankapobeny, vice-président général, izay natao manokana izy io hanohana ny
mpitarika ny section izay misy araka le fantenintsika teo moa hoe ny section dia fikambanan'ireo mpianatra adventiste eny amin'ny anjery manontolo. Misy ihany koa ilay hoe vice-président des affaires religieuses mariana aloha fa ao anatin'ny section tsirairay avy ity section ity de araka le fantenentsika teo hoe sady fitaizana ny ara-panahy no fitaizana ny ara-batana ihany koa ka noho izany dia misy zavatra anankiroa mizara mazava tsara de ilay hoe affaires religieuses andray ohatra mety hoe manana chorale ny section, mety hoe manana commission spirituelle ny section, mety hoe manana commission asa fitorina ny section, de zay le ao anatin'ilay hoe affaires religieuses. Eo ihany koa nefa de mety misy ilay hoe affaires sociales izay mihay manokana, mety hoe misy commission sport ny section, mety misy commission pédagogique satria ilayntsika mihitsy zany amin'ny ara-pianarana de tahaka an'izany ary zay le mampiavaka tsara ity hoe affaires religieuses sy affaires sociales ity. Noho izany de tsy maintsy misy ity hoe vice-président des affaires religieuses sy ilay hoe vice-président des affaires sociales. Ireo zany de tena mijery manokana ireo zavatra izay andreketan'ireo fa manohana ity hoe mpitarika na ny président ny section ity ihany koa. Manarak'izay de tsy maintsy manana secrétaire izy ireo ary tsy maintsy manana trésorier ihany koa, tsy maintsy manana mpitambola ny section ary indrindra de ny mentor. Ity zany de tena conseillena mihitsy hoe ny section anankiray de tsy afaka mitsangana raha tsy misy mentor. Mety ho mpampianatra io hoe ao amin'ilay université izay misy azy, mpampianatra adventiste io, na mety ho pasteur io na mety ho olona mpiay ihany koa. Ireo zany de zavatra tsy maintsy hita ary tokony ho hita ao anatin'ny section anankiray. Ary izay no mahatonga an'le hoe tokony olona 8 no mihoatra no manangana section anankiray satria misy an'ireo rafitra ireo izay tsy maintsy arahantsika araky ny efa voasoratra eto amin'ny solaitra moa de amin'ny manuel MPCM pejy 730 no ahitantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay. Ka noho izany dia entanina isika rehetra izay mpianatra rehetra eto anivon'ny anjery manontolo eto anivon'ny fédération na Madagasikara afovoany mba hiaraka isika hiara-entana mba ho fampitomboana ny ara-panahintsika mpianatra mba hiditra ao anatin'ity fikambanana ity de ny PCM izany na ny public campus ministry ny tsika moa de ny réseau eto anivon'ny FMC ary irina indrindra ny hidiranao sy anohananao ny antson'ny tompo mba hanahaka azy tokoa ane isika mandra-piaona indray ary. Ni fasoavanao no nato izao anay vao isamaraina avy amiray o aviry tanora iarana inga ampitafa tsy miova tsy mahay mandaina ny tompontsika. Sitiatu ramula velunaina kuwa asajatu ramula velunaina kuwa aukanakuka nyazomara tena sara eni tuku eni tuku Tsy mitombo
izy tsy maintsy mitombo izy tsy maintsy mitombo satry zao manaky voombo zao tsy maintsy miena zao tsy maintsy miena zao tsy maintsy miena satry izy no fandresena izy tsy maintsy mitombo izy tsy maintsy mitombo izy tsy maintsy mitombo satry zao manaky voombo zao tsy maintsy miena zao tsy maintsy miena tsy maintsy miena satry izy no fandresena Miaraba antsika rehetra ho fanoizana ny zavatra izay efa nolazaina amantsika teo dia tonga ny tenako ilaza makasikasika ny lasy izay ho tanterahana ny 10 ka hatramin'ny 17 Jolay 2024 izay ho tanterahana any amin'ny espace Aire de Campine amparafarantany Ivato. Iza no antsoina amin'ity lasy lehibe ity. Voalohany dia ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo rehetra, ny étudiant universitaire rehetra. Faharoa dia ny ankizy terminal, mpianatra terminal ao amin'ny kilasy famaranana rehetra ihany koa. Antsoina ireo mentor, ny mpanolotsaina, ny mpampianatra eny amin'ny université tsirairay avy ihany koa adventiste mba andraikitra sy mba anatevin-daharana anontrona izany lasy izany. Ny zava-dehibe ny teny izay ho tanterahantsika ao anatin'io lasy io dia ny koritiana voalohany 1:12 manao hoe aoka anakay anareo dia tahaka ny anahafako any Kristy. Inona ny zavatra hitantsika raha andeha hilasy isika? Voalohany, ny sabata dia fotoana lehibe anankiray ifaditsika hanina. Izany hoe ny mpampianatra rehetra, ny membre rehetra ihany koa anatin'ireo olona rehetra izay nasaina anatanteraka ity lasy ity dia anatanteraka fifadikanana lehibe anankiray arahana fiofanana maro samihafa ihany koa. Ao anatin'ity sabata fifadikanana ity dia isy ny vavaka manokana ho an'ireo ankizy mpanala fanadinana. Inona ny zavatra hitranga? Ny alahady. Ici ny journée récréative, izany hoe fifampikazaloana hevitra eo amin'ny samy mpampianatra sy ny mpianatra ihany koa izany alahady izany. Inona ary ny andinindininy tokony fatatsika raha andeha amin'izany lasy izany isika? Voalohany dia ny frais généraux 10,000 ariary. Ny frais généraux plus hébergement 1 nuitée sy repas 3 mihinana dia 2,000 ariary. Raha ohatra isika ka soma dia fandeha hamonjy ity lasy ity dia ny frais généraux sy hébergement 2 nuitée sy 3 repas dia 7,000 ariary. Marihana fa ny mpanala fanadinana izay anatrika ny sabata dia tsy mandoa ny frais généraux. Ny daty farany fanoratana ny anarana dia ny 30 Jona 2024. Aoka isika hiazakazaka andeha anoratra ny anarana amin'izany eny amin'ny union amin'izany lasy lehibe izay ho tanterahantsika izany. Raha ohatra isika ka somary manana ny fahatarana dia mandoa fanampiny 10,000 ariary raha ohatra ka
tara ny 3 jona 2024 ho avy izao. Koa mba azahoantsika toerana tsara ary mba ahafahantsika ihany koa tsy mandoa izany vola arivo fanampiny izany, tsara raha manoratra anarana ara-potoana isika. Faly miarabantsika rehetra indray tratra ity sabata hariva ity hanohy handinika ilay lohahevitra hoe arivo andro voalohany tsika. Tamin'ny herintsika nijery ny tapany voalohany
dia ny mahakasika ny fikarakarana fahazarana ara-pahasalamana mandritra ny voka sy alohan'ny voka. Ijery ny tapany faharoa tsika, teraka ary ilay zaza ankehitriny, dia eo amin'ny enim-bolana voalohany no jerentsika mandritra ity sabata hariva ity. Fantatritsika fa ny nonondreny no sakafo tsara indrindra ho an'ny zaza. Lazain'ny manam-pahaizana ary izy ity hoe ranom-bolamena, satria sarobidy loatra ny zavatra entin'ity nonondreny ity ho an'ny fahasalaman'ny zaza. Ankoatran'izay dia sakafo tonga dia vonona izy io ary tsy mandany vola. Nomen'Andriamanitra antsika tonga dia ho ampiasaintsika. Ny nonondreny dia nataon-janahary miovaova mifanaraka amin'ny filan'ny zaza arakaraka ny andro havelomany. Raha vao teraka ny zaza dia misy an'ilay nono, matetika izy iny lazaintsika hoe mbola tsy tena matavy loatra ilay nono, antsoina hoe colostrum, mandritra ny herinandro voalohany eo. Kanefa dia nataon'Andriamanitra ho ampy hiantoka ny hery ilain'ilay zaza ny sakafo ao anatin'izay nonondreny izay. Feno hery fiarovana betsaka ihany koa ao anatin'ity colostrum ity. Tonga eo amin'ny herinandro faharoa dia mivadika io nono io lasa antsoina hoe lait de transition. Manomboka miakatra kokoa ny tahany vitamine ao anatin'ity ronono ity sy ny tahany siramamy ao anatin'izany ronono izany mandritra ny herinandro faharoa. Ampitomboana hatrany ny angovo ilain'ny zaza izay ilainy ihany koa arakaraka ny fitombony. Any amin'ny herinandro fahatelo dia eo no mivadika ilay hoe lait mature na ilay ronono matavy izay fantatritsika izany. Io no hiantoka ny sakafo, hiantoka ny otrikaina ilain'ny zaza mandritra ny fitombony, ary hiantoka ihany koa ny rano hosotroan'ity zaza ity mandritra izany enim-bolana voalohany izany. Misy tombontsoa lehibe amin'izany fampinonoana izany. Tombontsoa ho an'ny reny izay antoka fahasalamana ho azy ihany koa, dia tsy inona izany fa ireo reny izay mampinono dia mihena ho azy ny lanja. Fantatra moa fa rehefa mandritra ny voka dia mitombo ny lanjan'ny vehivavy bevoka anankiray. Rehefa teraka izy ka mampinono dia antoka hampiena ny lanjany hiverina amin'ny lanja normal izany fampinonoana izany. Antoka ihany koa nefany mampiena ny mety ahavoan'ny mamiada ny nono sy ny ovaire izany fampinonoana izany. Ary tsy izay ihany, fa eto anisan'le niresahantsika tany am-boalohany hoe entina misoroka ny ahavoa aretin'ny taiza toy ny diabeta, aretin'ny fo ary aretin'ny lalan-drà ho an'ny reny izany fampinonoana izany. Tsy ho azy irery ihany nefa fa mazava ho azy ho an'ilay zaza izay ampinonoana ihany koa dia mahazo tombotsoa sarobidy avy amin'izany fampinonoana izany. Miaro amin'ny arety mifindra, infection ny ilazantsika azy, ny fampinonoana ny zaza amin'ny nonondreny. Mampiena ihany koa ny mety ahavoa ny arety mitaiza izay efa tanisaintsika foana, ny fisorohana ny diabeta, ny aretin'ny voa, ny homamiadana isan-karazany, ny fisitrahan'ny zaza anankiray izany fampinonon-dreny izany. Ary mazava ho azy manatsara ny fivelaran'ny saina ary mahatonga ilay zaza hanana fitoniana tanteraka. Ilay fifandraisana misy eo amin'ireny sy ny zaza anankiray amin'ny fotoana fampinonoana iny dia anisany mampitombo betsaka izany fivelaran'ny sain'ny zaza izany ary hananana izany fahatokiana sy fitoniana izany. Ity fampinonoana-dreny ity dia amporisihana manokana ny reny anankiray mba tonga dia ampinono
raha voateraka ny zaza. Tsy miandry ela be kory, fa anatin'ny ora voalohany ahaterahana dia tokony apetraka eo amin'ny nono ny zaza anankiray hinono amin'ny reniny. Amporisihana ihany koa ny reny hanohy izany fampinonon-dreny izany mandritra ny enim-bolana voalohany, ary tsara marihana hoe nonon-dreny ihany no atao sakafon'ny zaza mandritra ny enim-bolana voalohany. Tsy mila sakafo hafa izy mandritra izany fa ampy ho azy ny nonon-dreny. Ary ao aorian'ny enim-bolana rehefa atomboka ny sakafo fanampiny dia mbola amporisihana hatrany ny reny hanohy izany fampinonoana izany hatramin'ny faharoa taona na mihoatra ara-montsy ferany, fa farafahakeliny tohizana hatramin'ny faharoa taona na dia efa mampiditra sakafo hafa aza ny reny anankiray. Ity fampinonon-dreny ity ny rehefa minono amin'ny reny ny zaza anankiray dia tsy ferana be loatra hoe 4 minitra na 4 minitra. Ny fantatra fotsiny hoe ny latsaky ny 10 minitra fohy loatra ary ny mihoatra ny 5-20 minitra mety ho lava loatra. Fa ny zaza dia mahay mametra izany fotoana hinonoana izany. Mety ho gaga tsika mandritra ny andro voalohany dia mety mbola tsy dia mazotozoto minono ilay zaza. Mety eo amin'ny 3 ihany izy no minono anatin'ny 2 andro. Aza matahotra ampy ho azy izay sakafo izay. Anatin'ny mandritra ny volana voalohany, andro vitsivitsy ao aorianan'izay naterahana izay anefa dia hinono be io zaza io, hatrany 10 ka hatramin'ny 12 isan'andro izy no mety hinono amin'ny reniny. Ary rehefa manomboka ny faharoa volany nahaterahany dia mihena indray izany isan'ny finonoana izany ka mety hidina hatrany amin'ny isaky ny adiny 3 na adiny 4, izany hoe imbalo na enenina isan'andro sisa izy no minono. Raha azona fatra ity nono ity dia eo amin'ny 500 hatramin'ny 550 mililitatra eo ny nono mety ho lanin'ny zaza anankiray isaky ny minono anatin'ny 2 andro izy. Hitantsika amin'izany fa ampy tsara hitondra ny rano tokony hosotrony izany nonon-dreny izany. Ny amporisihana ihany koa dia ny hoe raha voataitra ny zaza dia aleo raisiny izy dia omena nono, satria matoa izy taitra izay dia mitady sakafo ny dikany. Aza iandrasana efa mitomany na efa kisitina be izay vao omena nono ilay zaza amin'ny fotoana iny izy dia tsy dia manaiky loatra intsony ilay nonon-dreny. Torohevitra kely ary ho an'ny vehivavy izay mampinono mba hitaizana hatrany izany fahasalamana izany mandritra ity vanim-potoana sarobidy anankiray eo amin'ny fiainan'olombelona ity. Misotro rano 2 litatra isan'andro farafahakeliny. Misakafoana miovaova, ataovy betsaka legioma sy voankazo izany sakafonao izany. Tandrovy mba ho ampy an'ilay oméga 3 efa niresahantsika tamin'ny heriny izy ity ny sakafo hohaninao. Tandrovy ihany koa mba ho ampy tsara fer, vitamine D ary iode izany sakafo hohaninao izany. Mifadia ireo zavatra tsy mahasoa toy ny zava-mahadomelina, zavatra manaitaitra, kafe sy ny dite. Mifadia rari-tsaina, aoka ho tony ny saina mandritra izany fotoana fampinonoana izany. Ary aoka hiaina hatrany anatin'ny tontolo iainana madio isika. Koa mahereza ry isika vehivavy mampinono. Raha sanatry nefa tsy afaka hampinono isika noho ny antony maro samihafa dia afaka ataontsika ny manome ronono voatokana ho an'ny zaza. Voatokana ho an'ny zaza irery ihany tsy mety ny ronon'omby, tsy mety ny ronono avy amin'ny zava-maniry natao fotsiny amin'izao. Tsy maintsy efa namboarina sy nokarakaraina natao voatokana ho an'ny zaza izany
zay vao azomena ny zazakely. Ny antony dia raha ronon'omby na ronono avy amin'ny zava-maniry tsotro zao fotsiny no mentsika na ireny ronono mandry ireny dia tsy ampy an'ireo singa isan-karazany ilain'ny zaza entina ho amin'ny fitomboana izany ka tonga tsy fahampian-tsakafo sy tsy fivelaran'ny sainy ara-dalàna. Ka izay indray no tapany faharoa tao anatin'iny rivoandro voalohany iny mahakasika ny zaza voateraka ka hatramin'ny embolana, amporisihana ampinono ny reny rehetra. Sakafo sarobidy nataon'Andriamanitra ho an'ny zazakely izany ary sakafo mahasalama indrindra ho azy ireo. Rabantsika rehetra indray tratra izao sabata hariva izao ary miaraba manokana ny ray aman-dreny rehetra, ny mpanabe rehetra izay voakasika
ao anatin'ny fanabiazana. Averiko foana hoe nandritra ny ty volana ity a de novizitsika teto ny loha hevitra manao hoe atsara-panahy amin'ny fanabiazana amin'ny atsara-panahy. Resaka atsara-panahy foana zany ny resahantsika. Ary androany sika de misy zavatra mbola tokony ho fantatritsika mikasika izay fanabiazana amin'ny atsara-panahy izay. Ary tsy ho tratratsika mihitsy ny tanjona amin'ny hoe fanabiazana atsara-panahy raha tsy fantatritsika ny atsipiriany. De tsika iresaka zanatoa hevitra anankiray zany mikasika an'izay mbola ao anatiny ny atao hoe fanabiazana amin'ny atsara-panahy ihany. De loha hevitra anankiray manao hoe evero ny raritsaina mahazo ny zaza. Fanontaniana mipetraka avy hatrany hoe fa ny zaza nga tratra ny raritsaina na stress ositsika amin'ny teny vahiny. Tena marina zany. Tratra ny raritsaina ny zaza taka ny mahazo ny olo-dehibe. Matetika manko ny ankamaroantsika zany de hoe rehefa hoe tratra ny stress de ny olo-dehibe foana. Androany nefa tsika de ampahafantarina fa na ny ankizy ara ny zanakitsika koa ny ankizy tezaitsika de tratra ny raritsaina. Inona mahatonga azy ireo tratra ny raritsaina? Ny ankamaroany de tsy mahazo an-tsaina akory. Tsika ray aman-dreny zany mety tsy mahazo an-tsaina akory hoe tratra ny raritsaina ny zanakitsika. Ao atokantrano anefa matetika no miseho zay raritsaina izay. Ary rehefa hitatsika izay ao atokantrano de jereo tsara fa rehefa ny ampianarana ny mpanabe any ampianarana de miantso any an-tsekoly. Miantso atsika atsona kely ianao ho any an-tsekoly fa misy toy izao sy toy izao ny ataon'ny zanakao. Isika ray aman-dreny tsy mahatsapa fa io le raritsaina mahazo ny zanakitsika. Inona ary ny fototra mety hahatonga an'le raritsaina? Ny tokantrano zany no anisan'ny toerana mitondra raritsaina ho an'ny zaza. Voalohany indrindra de izao hoe mety tsy eritreretintsika le izy kanefa mahazo ny zanakitsika. Fa rehefa kizitina isika sy masika isika de tratra ny raritsaina ireo zanakitsika. Ary le izy ara matetika tsy raritsaina hoe mandalo fa tena mandavataona de tratra ny raritsaina ny zanakitsika. Satria ao tokantranotsika ao misy korontanao, misy trerotrerinao, misy fahasiahanao, misy fahakizitinanao. Ka de misy fiatraikany amin'ny fianaran'ny zanakitsika izany rehetrarehetra izany. Ary zay indraindray mahatonga ireo zanakitsika tsisy fifantohana rehefa ny an-tsekoly mahatonga ireo zanakitsika tsy manana fitadidiana entina mitadidy rehefa any an-tsekoly. De isika ray aman-dreny zany mila mitandrina. Ary ty zany de torohevitra ao isika ray aman-dreny aokare isika ray aman-dreny tsy ray aman-dreny natao anjakazaka amin'ny ankizy. Manome torohevitra atsika ny Baiboly hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen'i Jehovahandriamanitra ao anao. De miezaka ireo zanatsika, manaja atsika, maneho fankatoavana amintsika. Fa indraindray isika ray aman-dreny manoloana izay de mampiasa ny fahefatsika manjakazaka amin'ireo zanakitsika ireo. Ary kanefa zao tadidio fa isika ray aman-dreny anie no atao hoe mpitandro filaminana ao an-tokantrano. Tadidio izay teny izay hoe mpitandro filaminana isika ao an-tokantrano fa tsy hery mampiorooro ny ankohonantsika. Ary zao voalaza ny mpanoratra anankiray ao amin'ny boky izay nosoratany manao hoe raha mampiseho fandeferana ozy faharetana, fahalemem-panahy sy herim-po ao an-tokantrano sika de ho azontsika atao ny ho fahazavan'izao tontolo izao. Ay tena misy vokany lehibe io eo amin'izao tontolo izao. Ny fandeferatsika, ny faharetantsika ary tsindriana manokana ny fahalemem-panahy. Koa androany ray aman-dreny malala de ndesika andiny tena indray. Andiny tena sika ny hoe
ary anao vavaka mangina mihitsy aopotsika ao. Andray fanapaha-kevitra sika anantona an' Jesosy mba hanamboarany Jesosy atsika ho mpitandro filaminana, mba hatonga ireo zanakitsika tsy ho tratra ninona, tsy ho tratran'ireo raritsaina. Indraindray hoa le zavatra miseho amin'ny zanakitsika dia tsy eritreretintsika akory, kanefa isika ny tompona andraikitra voalohany avy amin'sika ny nahazony azy. Koa androany dia manasantsika ndao sika hivavaka, anantona an' Jesosy amin'ny fomba manokana sika ray aman-dre malala, anapa-kevitritsika mba hanamboarany Jesosy atsika, hanamboarany atsika ho tonga mpitandro filaminana sy fitoniana ao atokantranotsika. Ary miainga amintsika izay zavatra izay fa ho hitantsika fa rehefa anivelany ireo zanakitsika dia ho fahazavan'izao tontolo izao, ary izy ireo indray no mpitandro filaminana any an-tsekoly, eo amin'ny toerana izay misy azy, ho mpitandro filaminana izy ary ho mpitondra fitoniana ho amin'izao tontolo izao. Manasantsika andehantsika hivavaka manoloana ny loha hevitra izay nivoizintsika nandritra ny fotoana vitsivitsy teto dia mikasika ny hatsaram-panahy ary fanabeazana ao anatin'ny hatsaram-panahy. Mino aho fa samy andinitentsika ary saintsaina ny loha hevitra izay nentina tamintsika, ary hoentsika mbavaka izany amin'izao takariva izao, hoentsika ao amin'i Jesosy mba hanavaozany Jesosy atsika ho loharanom-pitahiana ho an'ny ankohonantsika, ho mpitondra filaminana, ho mpitondra fitoniana naizanaiza ilay atsika, ary voalohany indrindra ao a-tokantranontsika. Manasantsika rehetra ary dia tsika hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray malala ho misaotra noho ny torohevitra izay nomenao anay. Misaotra satria indraindray tokoa dia tsy fahalalanay no manosika anay hanabe ireo zanakay. Fantatray anefa androany fa izahay dia tokony ho mpitandro filaminana, ho mpitondra fahatoniana ho atokantranonay. Ifonanay ny tsy mety tamin'ny lasa, fa ankehitriny kosa dia avaozy izahay mba ho mpitandro filaminana sy mpitondra fahatoniana ao tokantranonay, ary ho tonga fahazavan'izao tontolo izao ny tokantranonay, ny taranakay, ary tsy ety an-tany ihany fa mandra-piavina eny amin'ny raony lanitra, dia ho fahazavan'izao tontolo izao izahay. Dia tononona sainga tany minaranao Jesosy io izany vavaka izany, ary irianay ho tanteraka aminay tsirairay avy. Amen. Isa
Amin'izao sabata atolakandro zao famaranana ity sabata ity dia misy afatra lehibe ampitain'tenin'Andriamanitra amintsika atolotry ny mpanomponareo ny pastora Ranay son Raymond Herinaina. Kanefa alohan'izany afatra omeny tenin'Andriamanitra antsika izany dia andeha hiara hivavaka isika. Tompon-tsara Rainay tsara indrindra ny an-danitra, ray be fitiavana, ray be famindrampo, ray mpamonjy sy mpamela heloka, misaotra anao no ny tombontsoa nomenao nandritra izay tontolo andro ny sabata izay. Ankehitriny tonga amin'ny fotoana hamaranana ny sabata izay. Tompo, mbola nanafatra ho anay ianao. Vatsim-panahy izay tianay mba hiditra lalina ty amponay ka tonga ny finoana iorina eo ampiandrasana ny fiverenanao. Koa dia hiaino n'izany teninao izany izay. Mitenena ary sokafana ny foamam-panahy, andray ampitiavana ny afatra ampitain'ny teninao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana izay miavaka tokoa no misy antsika ankehitriny ry mpiaino malala. Vanim-potoana izay mahabe ny atao hoe fiarahamonina kristianina izay mirona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy ihany koa nefa antoko anankiray izay azo lazaina fa tsy ao anatin'izany fiarahamonina maha-kristianina izany. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tazana misaraka roa miavaka tsara ny atao hoe fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina izay tsy kristianina. Ka amin'ity fotoana hamaranantsika ny sabata ity dia hojerentsika fohifohy ny toetra mampiavaka ny fiarahamonina kristianina. Ny kristianina dia isika izay nantsoin'Andriamanitra, nantsoin'i Jesosy Kristy mba hanaraka ny diatondry Kristy, mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka andeha hojerentsika ireo toetra tokony hiseho, toetra tokony tranga eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Andeha aloha hojerentsika ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7:17-17. Matthieu 7:17-17 misy fanamariana lehibe mahafinaritra ambaran'ny tenin'Andriamanitra
ho antsika ao amin'ny Matthieu toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo. Zao ny ambarany tenin'Andriamanitra. De toy izany, ny hazo rehetra izay mamoa voatsara, ny hazo tsara rehetra de mamoa voatsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny fiainantsika olombelona, fiainan'ny zanak'olombelona de hoariny Kristy amin'ny hazo, ka misy hazo anankiroa anoarana azy. Ny voalohany dia ny hazo tsara. Ny hazo tsara de mamoa voatsara, ary ny faharoa dia ny hazo ratsy izay mamoa voaratsy. Ka io hazo io, avy amin'io fototry ny hazo io no mivoaka avokoa ireo tsirokanina, ireo aina, hery rehetra izay ahafahan'ilay hazo mamoa. De hoary ny tenin'Andriamanitra amin'ny izany isika rehetra. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny Jaona toko 5:12 andininy 4. Andeha nge jerentsika ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona toko 5:12 andininy 4. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tomoera amiko ary zaho aminareo, de tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, de toy izany ihany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izany hoe ny tiana hatongavana zany amin'ny maha-kristianina antsika. Zay ilay lohevitra zay nasehontsika teny am-piandohana amin'ny maha-kristianina dia ny tsiambaratelo ny fiainana kristianina dia mifototra ao amin'ilay tena hazo, ao amin'ilay tena voaloboka dia Jesosy Kristy zany. Ary inona ny vokatra mitranga eo amin'ny fiainantsika rehefa mifototra, mifikitra, miraikitra amin'ilay fotokazo dia ilay Jesosy Kristy isika. Izy ilay hoe voaloboka, ilay tena voaloboka, ary ny sampany rehetra dia mandray tsirokanina avy amin'io voaloboka io. De tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Ny kristianina zany dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy, mandray ny tsirokanina avy amin'ny Jesosy Kristy, ary mizara izay tsirokanina, izay hery izay ho amin'ny sampana tsiraray avy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 andininy 7. Misy hafatra lehibe izay ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Efesosy. Efesianina toko 5 andininy 7. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa ny vokatry ny mazava de ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Io zany no toetra mivoaka avy eo amin'ny kristianina. Averina indray mandeha manao hoe ny vokatry ny mazava de ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ireo toetra anankitelo ireo zany dia toetra tiany Kristy mba hivoaka amintsika kristianina. Voalohany de ny fahatsarana rehetra, ny endrika fahatsarana, tsy misy endrika faharatsiana ao amin'ny kristianina, eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Isika zany dia tokony olona tsara, olona mahafinaritra, tsy misy endrika faharatsiana, tsy misy endrika tsy fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny kristianina rehetra. Ny tokony mivoaka ihany koa dia ny fahamarinana. Olo-marina ny kristianina, mandeha amin'ny fahamarinana, mihevitra ny fahamarinana, ary indrindra miaina amin'ny fahamarinana ny kristianina. Ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:17 efa haitsika rehetra tsenjery manao hoe: manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inona no hevitra zany? Tsy misy endrika tokony hiseho amin'ny fiainana kristianina ka tsy mifototra amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny farany dia ny fahitsiana. Manana toetra mahitsy, manana toetra tsy miolokoloka, azo hitokiana. Ny fahitsiana dia hita hatraty am-boalohany ary hita hatrany amin'ny farany. Zany no atao hoe mahitsy, hitanao ety am-boalohany ary hita hatrany amin'ny farany. Zany no toetra kristianina izay tokony ananantsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha somary averina kely ny hafatra tamin'ity tahakariva ity de izao ny aminy hoe ny toetra kristianina de mifototra ao amin'ny Jesosy Kristy, miraikitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ao no maka ny tsirokanina rehetra ny zanak'Andriamanitra, ireo mpanaradia azy.
ary izy jesosy kristy ilay tena voaloboka. Izy ilay voaloboka manome ny aina, manome ny rano ny fiainana ho an'ny sampandrehetra. Ka lay toetra telo farany izay tokony hivoaka araky ny ambaran'ny Efesianina 5:5 dia ho hita ao anatintsika ny atao hoe fahamarinana, hita ao anatintsika ny atao hoe fahitsiana, ary hita ao anatintsika ny atao hoe fahatsarana rehetra. Inona moa ireo fahamarinana ireo? Inona ny fahitsiana ary inona ny fahatsarana? Ireo dia tsy inona fa toetra n'Andriamanitra, toetra n' Jesosy Kristy zay tia ny omena antsika. Ka mandritra n'izao herinandro vaovao zay misokatra izao eto am-pamaranana ny fotoanantsika dia entona ambavaka irariana angatana amin'Andriamanitra mba ho tafatoetra ao anatintsika izany toetra n' Jesosy Kristy izany. Tsy ho tafatoetra fotsiny fa hiainantsika, hivelomantsika, ary dia ho fantatry ny olona rehetra fa tena kristianina, zanak'Andriamanitra marina isika. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia ho zanak'Andriamanitra isika. Na misy mahita na tsisy mahita dia ho zanak'Andriamanitra, tena kristianina marina isika. Ho tafatoetra amintsika zany afatra sarobidy izany. Amen. Hivavaka isika. Tombo tsara indrindro misaotra anao zay amin'ity fionana mahafinaritra ity. Maniry ny ho tonga kristianina marina. Maniry ny ho tonga zanakao Jesosy Kristy, mpanaraka ny dianao, rahalahinao sy anabavinao, faniriana ilalina ny ho tonga amin'izany toerana izany, amin'izao vanim-potoana farany izao. Tsy antonona anay izany. Tsy vita ny herin'ny tenanay ny ahatonga anay ho amin'izany toerana izany, fa miangavy ny fanampiana avy aminao zay, mba ho tafatoetra, miraikitra, tsy misaraka aminao zay Jesosy malala. Ka ny fiainanko avy rehetra dia fiainana miaraka aminao, fiainana maneho ny toetranao, ary fiainana mandeha araka ny sitraponao. Io ny tsirairay avy zay manaraka izao fandarana izao, ataovy tsapany fa tia azy ireo mandrakizay ianao, ary dia ho tahinao ny fiainanko avy rehetra tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.